Nanio heviny kosa mahakasika ny fidinany vidin'ny solika ny filoha ny fivondronan'ireo mpitantana toby fivarotany solika na ihany koa ny GPG LSS rariny raha misy ny fidinany vidin'ny solika eto amintsika raha ny fitotongan'ny vidin'ny solika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena resahana raha ny nambaran'ity farany Claudia Rassousson sy Mamy Rasoanevo. 50 sy 300 sy 3 ariary ny essence, 50 sy 3 ariary ny gasoil, ary 20 sy 300 sy 2 ariary ny solika fandrehatra. Raha tsy aiviny, nisy ny fidinan'ny vidin'ny solika teto amintsika ny aliny 14 janoary lasa teo. Ho an'ny filohan'ny GPG LSS na ny groupement pétrolier des gérants libres de station-service dia rariny tokoa raha misy ny fidinan'ny vidin'ny solika izay. Fahitako ny vidin'ny solika aloha ataoko hoe normal satria vidin'ny solika io inona moa no mametra vidin'ny solika. Vidin'ny solika mametra azy dia ny vidin'ny barilny solika ny toerana dia avy eo ny saran'ny volantsika malagasy dia saram-pitaterana dia ny taxa eto toerana misy koa moa zany ny saran'ny fizarana rehefa avy eo na ny marge commercial rehetra ny fanotindra amin'izay. Ny tena ngeza be amin'izy io dia ny vidin'ny baril aloha voalohany. Tatsika fa ny vidina entana ny fixenan'ireo prix ireo dia tamin'ny mbola andro ny tany amin'ny $70 tany, ary raha tena raisina ary tamin'ny 2011 nanomboka nametra ny prix ny fanjakana dia teo amin'ny $110 teo vidin'ny baril. Fa zay $110 zay kosa nefa nidina androantsika amin'ny resaka izy zao ndao maraina zao meny vaovao $28 $27.90. Zany hoe tokony hidina le vidin'entana, ary io vidin'entana io raha mifahalalako azy dia vidin'entana tamin'ny 2 volana lasa no calculena. Tamin'ny 2 volana lasa mbola teo amin'ny $40 lasaka kely, teo amin'ny 35 $40 teo ny vidin'ny baril. Zay zany no calcul na prix nampiarina mois de janvier io. Zany hoe jereo fa memidina efa ho very sasaka mihitsy izy zany zao dia matoky fa raha marina ny hoe application ny vérité des prix dia mbola tokony hidina zany io atoato, mbola tokony isy fidinana io. Nefa moa zay raha mampandrarahany ty amina mpandrarahary mba nianatra toe-karena ny tena no mahatonga amin'ny resaka an'izay. Fa eo kosa nefa misy koa nefa ny impératif ny fanjakana ao anatiny. Tapaka nandrisy ny filakevitry ny gouvernemanta ny herinandro lasa teo fa mbola ny fanjakana no mamaritra ny antsoina hoe prix maxima na ny vidin'ny solika izay tsy azo ivoarana. Voateninao voalazanao ilay izy hoe maxima, zany hoe tsy tokony ohatran'ireo zany. Filoham-pirenena efa nilaza mihitsy fa ho ampiarina ho zay ny vérité des prix, ary nampiarina vérité des prix. Fa na izany na tsy zany tsy afaka andeha ampiakatra an'izay tiany ampiakarana azy ny compagnie pétrolière. Ny ananivon'ireo station moa dia tsy dia misy fiantraikany eo amin'ny abetsaky ny solika lafo ny fidinan'ny vidin'ny solika izay, satria moa mitovy avokoa ny vidin'ny solika eny anivon'ireny station ireny dia misy ireo mihevitra fa tsy misy ny fifaninanana. Mahery vaika tokoa anefa ny fifaninanana misy eo amin'ireo kompania samihafa.